manko ny resahanao teo sport plutôt individuel am'le tsy de misy sport de contact loatra ao anatin'le izy fa nazanona zany misy fanomanana ihany ohatra ny atleta rehetra ny pétanque fa ny amin'ny ankapobeny ny resaka fizika foana moa zany indrindrindrindra no manina amin'ireny atleta reny dia atao arak'izay zay mifanandrify amin'izay amin'ny maha-pétanque azy zay ny fanomanana rehetra ny tsy hoe dia misy zavatra hoe omena be hoe tena hoe misy fanafodina ohatr'izany akory tsy dia any loatra fa ny fijerena amin'ny ankapobeny ny intégrité physiquen'ny atleta tsirairay izay tsy maintsy apetraka araka ny tokony izy. Mandritra compétition ny ho anay moa zany misy équipe le izy misy ny akoatra ny mpitsabo dia misy ny kinésithérapeute ny ao amin'ny pétanque amin'ny ankapobeny zany ny kinésithérapeute no anisan'ny tena miasa ihany koa satria misy ny fanomanana rehefa vita ny compétition ao anaty compétition resantsika eo rehefa vita ny compétition misy avizana anao ilana kiné sy ny mahakasika an'izay zay ny tena hoe ny kinésithérapeute no anisan'ny tena mitana andraikitra voalohany ihany koa anatin'izay famerenana ny énergie dia voalohany indrindra aloha ny sakafo tokony hipetraka araka ny tokony ho izy dia ny manarak'izay ny resaka rano ny fisotroana rano averiko ihany amin'ilay resaka sakafo mila sakafo feno ihany koa anatin'ilay izy sakafo feno mazava ho azy ara-pahasalamana ahafahana mamerina an'ilay avizanana sy izay zavatra rehetra taorian'ny faninanana dia manan-danja lehibe indrindra ihany koa dia ny torimaso izay mila repos reo atleta reo mila repos reo zany hoe tsy maintsy apetraka tsara izay torimaso zay mba hisin'ny faninanana mirindra kokoa zany rehefa hiatrika ny faninanana manaraka izy dia izay torimaso zay akoatra ny sakafo mila mipetraka tsara.